miaravantsika manaraka an'ity serasera 3 minitra ity indray a mialatsiny amin'le fiakanjo sy le paosy a satria mbola misy hafanana verina avy any a Lourdes tany amin'ny zakabean'ny katolika malagasy aty a Frantsa zakabe faraika amin'ny roapolo dia rehefa tonga teto an-tanàna zany dia naheno vaovao a tamin'ny alahady hoe nahazo kardinaly a i Madagasikara efa 7 taona angarangidana izay Madagasikara tsy nanana kardinaly a dia nahazo izany azy amin'izao dia isaoran'Andriamanitra ary arabaina daholo ny katolika izay niandry an'izay vaovao tsara izay. Zavatra anankiray fotsiny izany no tiako tenenina mikasika ny resaka kardinaly anankiray na anankiroa na anankitelo. Voalohany indrindra aloha dia hoe fahefana manokana avy any amin'ny papa zany no nangana ny kardinaly. Tsy misy resaka ankoatran'izay, tsy hoe milamina ara-politika ny firenena anankiray vao misy kardinaly fa ny kardinaly dia mpanolontsaina amin'ny papa manokana, mpiara-miasa manokana amin'ny papa ary ny fidin'ny papa ifidy ny papa isolo azy rehefa tonga ny fotoanan'izany. Dia izay zany anisan'ny nananganana ny kardinaly. Dikan'izay zany tokony tsy mieritreritritsika hoe fanasaziana tsy nananana kardinaly hatramin'izay fa mety hoe tsy mbola nilain'ny papa ny kardinaly sasany dia mbola tsy nataony fa amin'izao amin'izay vao misy kardinaly nalainy avy ao Madagasikara. Faharoa manaraka an'izay hitantsika koa fa tsy hoe fanasaziana olona anankiray akory na mpitondra fivavahana anankiray no tsy nanendrena kardinaly satria mety misy mantsy mieritreritra hoe tokony ho ny artsevêque an'Antananarivo foana natao kardinaly ka raha mbola tsy miova ny artsevêque an'Antananarivo dia tsy fidina ny kardinaly fa voaporofo zao fa na dia tsy miova ara ny artsevêque an'Antananarivo dia afaka mifidy olona ivelan'ny artsevêque an'Antananarivo ny papa mba ho kardinaly fa tsy voatery hoe ny artsevêque an'Antananarivo. Zavatra anankiray fahatelo dia tsy hoe ny kardinaly akory dia lehibe ny fiangonana Madagasikara ka hoe kambotiny katolika malagasy tsy nisy kardinaly fa ny lehibe ny fiangonana Madagasikara dia ny évêque ny fivondronam-ben'ny évêque ary misy filohany izany fivondronam-ben'ny évêque izany. Tamin'ity fotoana ity moa zany dia nifanindry hoe ny filohan'ny fivondronam-ben'ny évêque no voatendry kardinaly ka zavatra tsara izay fa na izany izany dia miarabantsika katolika rehetra fa fifaliana lehibe izany ary fanomezan'Andriamanitra lehibe. Misesisesy ny fahasoavana tato teo ny fananganana olo-tsambatra ny Lucien Boutvasso dia izao indray ny kardinaly Désiré Tsarahazana. Dia amin'ny heritaona koa dia mikasa andalo any ny papa araka ny vaovao eno ka mino fa mbola hitohy foana izany vaovao tsara ho an'ny fiangonana izany ary inona koa fa tsy ho an'ny fiangonana katolika irery akory fa fahasoavana ho an'i Madagasikara sy ny mpino iray manontolo. Dia misaotra antsika rehetra manaraka indray.